Mbola eo amin'izay baolina kitra ihany fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara ho an'ny ekipa tompon-daka na ny THB Champions League izany fiodinana faharoa izy ity dia ny alarobia izao no tanterahana ny faninanana ny zoma ary amin'ny Herinandro ny famaranana izany faninanana izany raha tsy ivona ny filarana vonjy-maika tamin'ny dingana voalohany izay tanterahana tany Mahajanga dia mitarika ny AS-Dema ary eo amin'ny larina faharoa ny Kosfa fahatelo ny Knapsa ary ny Tana Formation no fahefatra amin'ny alarobia izao zany no hiditra eo amin'ny andro voalohany amin'ity faninanana ity. Taranja azakazaka fiarakodia Herinandro sisa mialoha ny hiatrehana ny rima na ny Rallye international de Madagasikara dia azo lazaina fa efa vonona avokoa ireo mpilalao sy mpikarakara ireo mpanamory ny maromarina koa sy ny mpikarakara ho an'ny Olivier sy Haingo ary Bonma sy Berthin ary dia azo lazaina fa efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka izy ireo ary milaza ihany koa ny fahitany io faninanana farany amin'ny dingana fahaenina fiadiana ny tompon-daka Madagasikara io. Fanomanana aloha zay zany efa vonona satria ny préparation anay vao vita Rallye dia efa manao foana ilay vazaha dia ezaky ny hanao zavatra tsara amin'ity fa ilay championnat tsy inona ny tanjona dia ezaky ny ady aloha hatramin'ny farany. Ilay izy eo amin'ny 31 points eo nelanelanay dia nieritreritra foana aloha zany hoe ezaky ny hanao any alohany fa io moa tsy hainy Rallye mbola mizahatra be da be afaka amin'ny se passé ao dia tsy mbola fantatra fa ezaka fotsiny aloha ny hanao tsara dia ezaka ny ho any alohan'ny Olivier ohatra azo atao. Zany hoe fanapoizina zany hoe mifanakaiky le Rallye anankiroa dia ny apahany betsaka angambany efa nataonay tamin'ny Rallye teo aloha zany dia kelikely any sisa no manina izao satria nitandritandrina mekanika fatratra mihitsy zay zany teo satria le fahatongavan'le betsy afarana zany matetika somary mila fotoana lavalava dia zay ary zao mbola misy besy vitsivitsy andrasana zany amaranana ny fanomanana fa ny fanomanana dia mitovy amin'ny fanomanana isan'andro ihany zany fa tsy dia tena misy mampiavaka azy fa ny nampiavaka azy ary le fohy loatra le fotoana iomanana dia efa somary no manina tamin'ny Rallye teo aloha zany sy azo atao rehetrarehetra zay tena hoe fanomanana goavagoavana zany arakaraky fiseho satria le izy zany point no azahoana ny championnat zany fa raha ohatra hoe ao anatin'le ina moa zany stratégie tondrana azy hoe tonga hatrany amin'ny larana voalohany dia zay tsara indrindra aloha fa mbola arakaraky ny fizotran'ny lahany eo satria lavalava ihany zany le épreuve spéciale satria mahatratra 237 km araky ny fantatritsika rehetra zany. Toanesy boum zany zao 31 points découpé là eo amin'ny 60 eo tsy diso dia fanomanana moa efa nandeha vao tapitra ny Rallye azatana dia efa nanomboka fanomanana dia hatramin'izao moa zany mbola eo ampiandrasana ny piesy majinijinika izay nafara. Tena marina hoe Herinandro alohan'ny rima efa tena niezaka foana nanomana depuis araka ny teneny foana hoe nizanizy ireo pilote rehetra ireo manomana foana raha miady an'ilay atao hoe championnat fa ity moa amin'ny marima anazy dia laloray hafa koa zany io izay mahazo an'io dia mino somanantena fa vonona volo ny mpifaninana tsirairay ho anay ekipazy Bonma Berthin zany Mitsubishi Vodis dia mazava be hoe tsy misy afenina mihitsy zany ny anay vao vita ny tôbila vita Rallye iray dia efa mezaka manomana ny Rallye manaraka izay fa any anaty Rallye moa no ahitana ny tena hoe mety na tsy mety ilay tomobila fa ny zavatra misy fotsiny dia efa vonona foana zany zay amin'ny fanatotosana ny rima io. Mazava be hoe ny anay mbola eo le préparateur assemblée l'enfant amarana saison izy amin'ny taona ity dia hitantsika eo mifokatra fa dia hiezaka ny anao tsara zany ny team Berthin. Raha par rapport amin'ny Haingo Olivier zay amin'ny championnat dia mazava be hoe mitarika vonjy-maika aloha Olivier maitsanina zany nefa ny aloha dia ny ekipazy Bonma Berthin araka voalazako toy izay dia zao ny championnat ny tena mivizena tamin'ity taona ity minisy mananteny zay fa raha ohatra zay mandeha milamina tsara na Olivier na Bonma dia mipetsaka le resaka hoe samy tokony hiady foana zay io moa tsy hita ho faritana deny zao le izy raha tsy vita ny Rallye fa nazana zany zany vonona zany no zay no miatika an'izay fifaninanana zay fa
Olivier kosa aloha zany dia efa tiako hoe manana avantage kely izy zany par rapport aminay fa dia miezaka izay nanao zavatra tsara to.